Indrindra iaho mpitandrina ranjaka vola irahan'Andriamanitra hitondra ny teniny ho an'ny fiangonany amin'izao alahady farany amin'ny volana Jolay niarantsika mianatra ny lohevitra lehibe hoe ahoana tsara amen ho an'ny olona rehetra ny famonjena averitsika tsy mareraka atsika ny mamerimberina ny hoe isika dia miresaka atao anatin'izao afatrafatra dia amin'ny tompo zao fa tsy hoe dia nareo miresaka ao dia za tia mba miresaka amin'ny fiangonana dia rehefa tonga any an-trano eo avy eo antaniny dadasineny ina ny toriteny tao tsara be ny toriteny ka ina lelona zay fa hoe tsara be hoa tsisy zavatra tadity satria tsy miainy tonga ny fiteninareo malaza be zay hoe misy miainy va ho an'ny olona rehetra ny famonjena dia miliko toko fatelo no amaranantsika ny fianarana ny hitatsika ao voafariparitra ara-toerana ara-potoana ary ara-pitantanana zany fitrangan'ny filazantsara ny torino zany izy ao ny toreto tsaonina mpanao batisa amen manaraka tsara zany mitonga dia prompte mihitsy izy ane mitonga tsaona fa tsy izy ane mitonga mbola mieritreritra satria tsy ao ny saina voafariparitra ara toerana eno itsara ary tamin'ny taona fahadimy ambin'ny folo nanjakany Tiberio Kaisara izy amo zany Tiberio Kaisara zany dia any Rome io io zany lay fahefana tampony tamin'ny fajanahana raha tamin'ny androtsika sa amin'ny androtsika zany zao io amin'izao fotoana manana anarany io fony Ponty Pilato no gouvernoura tany Judie io zany zao mitovitovy any toeran'ny ambassadeur satria monina ty amin'ilay tany zanahany sy anjakany i Ponty Pilato no taty gouvernoura Hérode no mpanapaka tany Galilée raha ny faritry Galilée zany zao eo no mety mitovitovy any PDS-tsika oanareo a dia i Philippe Ralahiny PDS tany amin'ny itorisque traponitisy ary Lizania no mpanano PDS tany Abilène reo zany ara-panjakana mizara roa tsara i fanjakana io i Kaisara sy Ponty Pilato lay mpanjanaka tonga lay fahefana avy amin'ny Rome fa ireto no saribakoly jiosy izy avy Hérode Philippe Ralahiny ary Lizania fa ny ara-pivavahana kosa dia Ianasy sy Kaiafa no mpisorona be io somary hafahafa atao amin'ny tantaram-pivavahany jiosy io tsy misy mpisorona be anakiroa zany fa Ianasy raha fozan-dahiny avy mpisorona be mbola matanjaka dia mbola mitondra ny titrany mpisorona be ihany fa i Kaiafa no tena mpisorona be en action en activité mitondra dia raha fozabe zany io lay miteny ao ambadika io zao atao tahaka ny ataony rafozana any an-trano any zao atao io izy le volana eny tompoko tsy marina zany aza manaraka an'iny eo inge taony rafozana mamany eo Kaisara sy Ponce Pilato zany mampidina ny fahefana avy any dia reto saribakoly telo miralahy ara-panjakana sy saribakoly ara-pivavahana Anasy sy Kaiafa reto manaiky sy mampiatra zany fahefana zany ao amin'ny vahoakany
tarataratry ny fijekemina zany tarenjavatra zany zany tondrako ny fototalàna ho an'izay manana ampelatana raha tsy manana de soraty ao amin'ny andiny faharoa amin'ny valopolo amby telonjato 382 amin'ny fototalàna fijekemina dia nasiana fandikateny ary ambany pejy ery amin'ny vodipejy ery zao mbola zao manko nytiako ampitainy tamin'izany andro zany ry kaisara sy pilato a tsy maintsy ekena ny tenina izy ny manapaka izy ny tompa-efana mpanjanaka dia zay teniny amin'ny resary bakolo ara-panjakana dia manafateraka ry Herode mody mabe fahefana io fotsiny fa aviany any io tovitovy ny atsika ihany mody mba misy président io fa aviany ananiny any mibaiko sady zany marina ozy izy nareo tsy samy teny mafy sao samborona eo efa mandeha le zao ny fisamborona efa afaka izy mirahala fa tsinjotsinjo ny fijekemina zany tamin'ny fotoanandro 382 najoro andaminareo voalaza ny andinin'ny fa sy ny andinin'ny fa sady natao ahafantatrareo raha eo ireo ho fampiarana ny andinin'ny fa efapolo ao amin'ny tsy volana laharana fa 200 fito amby folo am'zato 162 tamin'ny 1 octobre 1962 manao hoe masy mandidy amin'ny fitondrana ho aminy ny fiangonana ary izy ihany no hany afaka manome ny hevitry ny fitsipim-pandaminany sy mampiatra izany averiko tsara masy mandidy amin'ny fitondrana ho amin'ny fiangonana ary izy ihany no hany manome ny hevitry ny fitsipim-pandaminany sy mampiatra izany hoe le teny ery am-vodipejy mba ahafahana mahazo tsara ny hevitra zany teny zany sy ampiarana azy dia ny teny frantsay eo amin'io andininy io mindro atolotra atsika hoe les églises se gouvernent elles-mêmes et sont seules qualifiées pour interpréter et faire appliquer leurs propres règles d'organisation. Tsy idiran'ny fanjakana, tsy idiran'ny Pilato, tsy idiran'ny Kaisara, zay fitsipiky ny fiangonana. Tsinjotsinjo ny fijekemina zany talenjavatra tany amin'ny andro-ry Pilato sy ry Kaisara zany manapaka fahefana avy any na ao fanjakana na ao fiangonana dia ny fijekemina nametraka ary nekeny fanjakana namoany itsy volana io hitatsika io 62-117 mbola any amin'ny lalam-panorenana malagasy mbola mipetraka any amin'ny lalàna io fitsipika io zany natonga ny fijekemina nametraka fitondrana hoe tsy misy raha ny fiangonana fijekemina zany fiangonana lazainy zany afaka entina any amin'ny fitsara-panjakana tsisy raha misy olona manapa-kevitra hitondra ny raharaha ny fiangonana fijekemina any amin'ireny fitsara-panjakana dia manala ny tenany tsy hoe fijekemina izy mindininy faha 7 sy telonjato sy raiky amin'ny 7 sy telonjato 378 381 natitsika hiaviana am'izany hoe ho an'ny olona rehetra ny famonjena mba tsisy fefifefy ataoniza politiquement na tsisy fefifefy ataoniza am'izay mety ho fahefana ananany any tsy ahafahany filazantsara mandeha am'izay hitondrany fiangonana azy dia niala tamin'izany vahohony fahefam-panjakana zany ny fijekemina fa Kaiafa sy Anasy tamin'ny fotoanandro tsy afaka tamin'izany tsy maintsy nanaiky ny fahefan'ny Kaisara sy Ponce Pilato izy tsaroana hoe tsara rehefa nitsaraina Jesosy na vezivezy ohatry nina satria tsy afaka nanapa-kevitra irery avy amin'ny tenany ry mpisorona be na tezitra toenina azy nandroso zany akanjo ny mpisorona be tezitra tamin'i Jesosy fa tsy afaka nanapa-kevitra raha tsy nentina taisika tany amin'ny Pilato de Pilato dia nanao le hoe zay voasoratra efa ny fahefany dia hoe
omboko amin'ny filavy-fijaliana ary ve nimpanjaka anareo le fahefan'ny Pilato zany io hanombo an'i Jesosy zay tsisy hidirany akory tsy fantany akory zay probleman'ny jiosy tamin'i Jesosy tany zay natana sahirana amin'ny Pilato hoe dia tsy hitako zay madiso an'ity olo ty fa hoe toany tsarainareo izy tsy manana lalàna nameloka azy zay hoy nipisorona be dia Pilato hoe nanapa-kevitra amin'ny farany dia atao ana izy ny vahoaka zany manko fialana rehefa fa tsy te hiteny ny mpitondro izy am'fialan-teny ny vahoaka dia le vahoaka efa fa fomantena atao ambadika tao mamaky tsara filazatsara nareo nomena vola ny olona tao mba hiteny zavakafa akoatra le teneniny tamin'ny fotoana niakaran'i Jesosy tao Jerosalema ina teneny vahoaka tamin'ny Jesosy niakara tao Jerosalema hosana ho any zanaky Davida vonjeo zay zanaky Davida mitady an'ina izy eny io tady famonjeny Jesosy fa rehefa tonga fotoana hitenenan'ny Pilato hoe ataoko ahoana ny mpanjaka anareo dia ireo olona reo ihany no miteny dia zany ve teolozika fa misy zavatra atao hoy izy ny gazetitsika say mba tiako ny titre fa nilazay hoe tsy dia tiako loatra le titre ny gazety fotsiny ao raha matony vadika ohatry zany ny vavan'ny vahoaka io hoe hosana vadika tampoka omboimboy misy raha atao misy raha la terre mba tsisy iny zany fahefa-panjakana sa fahefa-panjanaka mamefefy ny filazantsara tsy ho azon'ny olo zany dia niataka tamin'ny efitsekely zay lazako anareo tsy maintsy toriana io filazantsara io ary ny fiangonana no manapaka ny fomba sy ny endrika anatanterahany an'izany dia vo misy zavatra hifankorita kely ny fanjakana sy fiangonana dia efa ohatra tsika mangataka permis de construire tamin'ny fanjakana malagasy ny anorenana an'io dia mila mangataka any amin'ny fanjakana malagasy fiangonana dia izy io tarazo fifotoantsika zao nangataka an'io trano zao dia tonga any ny komity kitikity ty ndraiky sampy ty ndrapio ralaiko re tadiavy re ty sahirana komity mandeha misipitsipitra ny rehetrarehetra ty ndraiky olo tadiavy deterinany tia toko hoe tadiavy mbola misy ty ndray sina trano zao any vo mahazo zavatra ty afaka ataony ao fiangonanao ty le fahefan'ny kaisary sy Pilato ty dia zany no tony fiangonana fa ny tenin'Andriamanitra tsy mahavoafatitra zany ny fahefana teo fa tonga tamin'ny jauna ny tenin'i Jehova manao hoe boary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalak'areny alay ohatsaina tsara zany contexte zany i jauna ao anatin'ny tany entitry kaisara sy Ponce Pilato ambany fahefandry Heroda nahazo fahefana avy tany amin'ny mpanjanaka rilizany amin'ny i Filipo i jauna dia nino amboatra lalana ka iverinao moro zany ao anaty fahefandreo olo reo no anivatsiva lalanao jauna hoe amboary lala Jehova dia atao inona ataovy mahitsy fa zavela inokorany mpanao politika sy ny mpiti vola sy ny mpiti voninahitra sy ny mpiti fahefana metio ny lalan'i Jehova mba ahafahan'ny olona rehetra mandray ny famonjena fa ho an'ny olona rehetra ny famonjena zany io tantara io dia mety ny karazan-dalana mety mitrango mety misy eo ny tenim-bohitra sy ny avoana ahetry raharany anjoan'ny jauna tenim-bohitra beana andohalo io ahetry zany zao zay milo amin'ika eritreritry izy hoe misy buldozer be zany miakatra zany eo ahetry ny tenim-bohitra ny lembalemba sy ny nakolaka totofana ahitsy misy fanamboaran-dalana be tsy misy oko zany ny olona mpanao travaux publics zany maheno an'izany teny efa nanao zany mihitsy zahay dia mandeha ny lalana makany Tomasiny dia no mahita an'ilay lalana miolaka be reny vehivavy ny ingénieur nanao ny lalana io
isaiko mandany hoe dia miteny amreto hoe zao nitetsai'ny vehivavy fa aizany le zany mahay be izy manao lalana satria izy efa mahay mahita le detay amin'ny olakolaka i na olakolaka teny lalana tafakatra le teny mihitra ihany izy mifarany fa tsy zany le lalana ce ne sont pas des travaux publics TP fa ny toetrareo mitoetry ny olona zany tety vohitra sy avoana zany misy olona misavoambonao avoana mila aety ka tsy ananany pilato na pensy kaisara fahefanany hoe toetron'ny olona iova sa tsy iova safidy n'ilay olona irery zany namakitsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny Romana toko 1:10 hoe koa mangataka aminareo ary raha noho ny famindrapon'Andriamanitra mba atolotrareo tsy misy afaka manolotra ny tenanao ho an'Andriamanitra fa tsy ianao ihany na iteny kaisara na iteny i Pilato hoe tsy azo atao zany jusy ianao hoe za tapa-kevitra ny tena manotompo dia manao teny ianao safidinao io mba amboaran'Andriamanitra zany lalany zany ary miasa ny fanan'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana miasa n'Andriamanitra ao poniny tsirairay manitre zany afatry ny ten'Andriamanitra zany no mampietry ny tenim-bohitra rehetra ozy Boltzmann théologiana rosiana izy io zany ozy izy tsy dia anekemin'ny olona ty aminay fivavahanareo io ataony nareo amarosianina azy ko ny efa mba tafakatra no ampidinonareo efa mba tendrombohitra efa mba avo dia ka tiavinareo aety fa maninona na le ato ambony any atao ambany aty no akariny dia masamy ambony dolo ny rehetra zany probleman'olona amin'ny fivavahana kristianina izy efa avo izy efa miaboabo efa mieboebo efa miavoavo efa miavonavona no tatiavinao mietre midina ohatra ny ataon'ny mpanao politika zay tafakatra sotonina midina zay mitady akatra eo sotonina midina ary ohatra ny biblika ihany fanao mpanao politika tena moa ny tena hevitra zany raha miteny tsikejekema hoe ho an'ny olona rehetra ny inona moa ny hevitra zany manino moa ny dekona reo nampanaovina kanjo fotsy otrany fa tsy hoe samy manao ny palitaoany samy manao ny haingony fa manino inona ny hevitra zany l'uniforme mitovy ny olona rehetra natrea zany famonjen'Andriamanitra zany tsy misy hoe satria général dia famonjena généraly omena azy satria mba mafalalana dia famonjena mba mafalalana no omena azy tsy fa mitovy lay famonjena omena ny olona rehetra dia mba ahafahan'ny olona rehetra miara mandray zany famonjena zany zany atao hoe fiangonana misy manontolona nay famonjena miaraka dia haety ny tenibohitra sy avoana dia ny loasa fanamba hitovy niveau amin'ilay nampetrenany reto ny mikitoatoana na ny miolakolaka ahitsy ny mikitoatoana alamina tsara ho amarina mba tovy taolo ny lavina rehetra tovy taolo ny olona anatrany famonjen'Andriamanitra fa ho an'ny olona rehetra ny famonjena dia efa nanao ny nanirana azy zao nofo rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitra ny andininy fahinana farany
le nivatsitsika am'izay perjuba nanao jaune fa nisandany zany tamin'ny jaune votonona anarany eto ny lehilahy anankiray nanao azy na nanapaka tany jaune tany Galilia natao ny Galilia jaune rehefa nasaina namboatra lala amin'ny jaune na nety ny tendrombohitra nanototra ny lohasaha nanitsy ny olakolaka nanamarana ny mpitoatoana ny valiny tapadoana izy mirahalahy reo ihany le resaka anatokana io a Heroda naka ny vadin'ny Filipo rahalahy ny anaran'ny vadin'ny Filipo rahalahy nefa ohatry manana fifandraisana amin'ny Heroda ihany Herodiasy de Heroda sy Herodiasy zany fandray tendro amin'izany fifandraisany zany de vao nahita herika anaisorana ny jaune teo a Herodiasy fa tsy Heroda ny topokevitra Herodiasy lay vehivavy le namboatra lalana ankalito masina hoy Herodiasy tamin'janany vavy tao am-panatrehana ny aniverseran'i Heroda omeo ahitra anaty lovia ny lohan'io lehilahy miteniteny antsika io izy io Heroda moa vokatry ny amamoana nateny ty mason'ny olona hoe nanetsasaky ny fanjakako aza mikonora zazavavy ty fa tiako be ny fandizanao danseve be le zazavavy sana no nanemotra zany teny zany zay voalaza ty maso vahoaka tsy afaka nialana tsony satria olon-dehibe ianao mba lehibe ny akanjony ihany olona tsirairay zay ny ekenao nao ataonao sonia de ekenao taterahanao de tsy fa niala Heroda tana reto tana makany aponja de mitotinoany jaune hitako ry a Heroda mangainy ay a miteny an'izany amin'ny olona irana hoe nde atao iny jaune io tapano izy mihoatsainy io mamatahotra ny olona i jaune ndraiky tiany olona i jaune ndraiky aran'ny olona ka ino ataotaonao iny eo atao mivahoaka mamaka anao tsy faniala refa satria le olona nasaina te olona manamboninahitra atao olona manana maizy azy tao ka teo anatrendrenao miteny hoe nanetsasaky ny fanjakako aza omeko anao raha zazavavy zavatra kely monjany nangatany iny lohan'ny jaune fotsiny mampafily zay fanjakany Herody zany lohan'ny jaune laty lovivy de tsy ho vitan'ity mpanjaka be ty de lasa ny rana ny olona nitapahana ny lohan'ny jaune ohatra nitako ny mason'ny jaune misokatra be nakandevoli taity jaune nitapahana ny lohany de sokatra be masony le laty natolotra ny Heroda de natolotra Heroda le vehivavy de nety le vehivavy le zazavavy nakaiza nakany amindreniny de raha ianareo mahay mitahiry am'izao fotoana de natao anatina armoire vitré de mipetraka eny lohan'ny jaune misokatra be ina tiako lazaina am'izany hangina ve ny fiatreretany Heroda am'izany angina aveo fiatreretany ty zazavavy ty am'izany angina aveo fiatreretany ty rendra zazavavy ty am'izany zay ny dikan'le maso misokatra lazaiko teo za tsy nahita olona nasokatra na tsy misokatra za mpitory mpanaitra anao a mampafantatra anao toe-javatra mpitrangana amin'ny zavatra tahaka izany no milaza aminao hoe tena sarotra ny situation ndry Heroda tamin'ny tsy maintsy nitapahana ny lohan'ny jaune anafinaritra de ity tamin'ny fotoana efa nanapahana ny lohan'ny jaune eo Jesosy efa tonga mpialoha lalana amoatra lalana fotsiny ny jaune fa Jesosy efa tonga mahazo mandeha am'izay anao izy le tsy le mpampianatra sy mpilelady mpiteny azy fa amin'ny deuxième kity izy votonga etsy ao kaiky mboto etsy mipiteo plasy de mipetraka izy mahazo maty alary tena jaune zany zao miteniny an'izany tamin'ny fotoanandrony fa hitany fa tonga Jesosy lay tompo ny famonjeniny de afaka niteny izy hoe mahazo maty alary tena fa efa tonga Jesosy lay fototra lay loharano lay tompo ny famonjena sy tontolo zao fa ho an'io aloha rehetra ny famonjena Jesosy no anatanteraka azy
zay nafinaritra tamin'izany rehetrarehetra zany tsy maintsy mandeha tsy maintsy vita tsy maintsy tanteraka tsy maintsy voaray tsy maintsy tonga ny tsiraray ny famonjena na iza isakana na iza iolakolaka na iza ho tendrimbohitseo na iza ho loasa eo zay manaiky ahitsy mandray mahazo famonjena fa tsy maintsy tsy manaiky ahety dia eo izy misavony eo ny famonjena misosa ty ambany aty tadi tsara fa ny famonjen'andriamanitra misosa ty ambany aty Jesosy nidina taiza tany amin'ny tranon'omby fa tsy tany amin'ny grand hôtel. Jesosy avy any an-danitra nanino midina ho aty ambony tany misosa aty ambany zany famonjena zany mazay ty azo azy zay avona rehetra mila mihety zay tenibohitra rehetra mila mihety fa zay loasako mila miakatra mandray an'izany fa tsy manamelo tenao a manapiteta tenao a tsy natao anay zany famonjena zany fa ho anareo nareo madio akanjo ao an'olona rehetra enga hoain'ny fanan'andriamanitra fitaina amin'ny tsirairay andresena lahatra ny tsirairay enga hoain'ny tompo aterinao misy ambatan'olona zany famonjena ho an'iza ho an'ny olona rehetra izany. Amen.